vaovao mifandray amin'ny fiakaran'ny vitsoliky ny atrano entina ho anao anatin'ity fanadidina ity. Isoroana ny fiakaran'ny saram-pitaterana dia nandray fepetra ny amin'ny fanampina ny mpitatitra eo amin'ny zotra urbain sy ny suburbain ny fanjakana. Oneran'ny fanjakana 700 ariary isaky ny litatra ny mpitatitra raha toa ka manodina ny 30 litatra isan'andro no fandaniana ataon'ny mpitatitra iray. Teo arahintsika ary ny andindiny. Indro miantaona no anatanterahany fanjakana ny fanampiana ireo mpitatitra amin'ny zotra ny tanan-dehibe sy ny zotra ivelany renivohitra ka eto Antananarivo no anomboana azy. Amin'ny 12 janoary no amoahana ny tapany voalohany izay mitetina 10 miliara ariary. Efa vonona amin'ny kesiny atete ihany koa ny tapany faharoa mitetina 530 miliara ariary. Ny vidin-tsolika 1,700 ariary no anaovana n'izy ka ny sarany mihoatra amin'io no omeran'ny fanjakana. Tafiditra ao anatin'ity fanorana ity moa ny fiakaran'ny vidin-tsolika tamin'ny volana jolay teo sy ny fiakaran'ny vidin-tsolika na sabotsy teo. Hoy ministra fitaterana Ulrika Andritiny. Misy ny vola natokana ho an'ireo mpitatitra olona tanan-dehibe sy ny suburbain. Ka io vola dia ny tombatombana dia 30 litatra isan'andro zany no ny karan'izay no menan'ireo mpitatitra zany. Ny mba tsy akara sarandalana zany dia ny ekara ny vidin-tsolika zany hoe ny ekara natomboka tamin'ny volana jolay ka hatramin'ny fiakarana zao farany zao eo amin'ny 140 ariary zany ny différence. Dia zay zany no fois 30 litres par jour no menan'ireo mpitatitra urbain sy suburbain. Manodidina ny 7,000 euro mpitatitra voasoratra anarana ara-dalàna eo anivony ATT azo tombotsoa amin'izao fanampiana avy amin'ny fanjakana izao. Mampiasa ny système de mobile banking ny fanjakana eo amin'ny fanonerana ireo fiara fitateram-bahoaka ireo ka ireto avy ny antota taratasy tsy maintsy fenoina dia ny licence d'exploitation ny zotra misy azy, ny patente, ny carte grise ary ny laran-tarobia ny compte. Nanamafy ny comité de pilotage fa isy hatrany ny fanampiana ireo mpitatitra isaky ny misy ny fiakaran'ny vidin-tsolika mandra-pahatonga amin'ny famerana ny vidin-tsolika tena izy na ny vérité de prix. Rehefa tonga amin'ny dingana io moa dia miala amin'ny fanampiana ny mpitatitra amin'izay ny fanjakana.